RMDM Boeny vonina ny andrainy RMDM nasionaly. Kaominina AMPASIMANJEVA sy mandeha amin'ny laoniny fitantanana. Ny magazine mivoaka indray mivony fanabeazana. Misaotra hatrany misafidy ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao sabotsy fa 2020 ny volana septambra ny taona 2024 manolotra ny arabary tombo klasy tombo vavy manasanao anaraka ny fotoanany vaovao hatramin'ny farany. Etsika nambona ny vaovao izao alina izao dia nanomboka androany ny herinandro fankalazana ho an'ny olona manana fahasembanana eo amin'ny fiainonana ny mareniny izany. Tetsy amin'ny akama 67 hectares izao dia anisan'ny nankalaza izany. Asinandria malala tahiry ny aina. Tsy ampy ary vitsy dia vitsy ny olona mahay teny tanana eto Madagasikara. Io teny tanana io ihany anefa no anisanana iray ahafana miresaka amin'ny olona manana fahasembanana eo amin'ny fandrenesana na ny marenina. Fantatra fa manodidina ny 30 eo ny isan'ny mpandika teny mahay sy ofisialy eto Madagasikara raha toa ka 7 alina sy 4 hetsy eo ireo marenina ary 5 alina amin'ireo marenina kosa no mianatra teny tanana. Ankoatr'izay ihany koa dia misedra olana ireo marenina eo amin'ny fijerena vaovao ao anatin'ny televiziona malagasy araka ny nambarany. Ny resaka momba ny TVM za tena maniry ary tena manangavy mafy fa sahirana be ny marenina tsy mahafantatra vaovao dia tena mangataka ataovy mazava tompoko ny ho an'ny marenina ny resaka fanjika teny amin'ny TVM mba hisokatra ny saina. Zay izany tena faniriko ny mpandika teny rehetrarehetra ao amin'ny TVM za tena maniry mafy mba tena hazava tsara. Tsy resaka fahadisoana fa ny tompona andraikitrao no misy olana angamba ohatrany tsy dia rarahin-zareo rehetra le fandika teny dia tsy ampy zany ilay vaovao azony marenina dia ohatrany tsy dia rarahin'ny tompona andraikitra loatra angamba. Etsakelan'izay kosa dia miezaka ny ampiroborobo izany teny tanana izany akama etsa 7 hektara. Amin'ny alalan'ny teny tanana ihany mantsy no ampianarana ireo ankizy manana fahasembanana ao amin'ity ivitoerana ity. Ny ankizy beazina eto amin'ny akama dia manodididina ny 70 ambizato. Ano zany ao amin'ny taonan'ny ankizy mbola mpianatra araka voalazako teo moa dia manomboka any amin'ny préscolaire mandrapatonga any amin'ny kilasy famaranana. Amin'ny ankapobeny rehefa atao amin'ny teny tanana ny fampianarana dia tena voarahiny tsara, azony tsara mihitsy le fampianarana rehefa atao amin'ny teny tanana. Izao moa dia zany miezaka mihitsy izahay eto amin'ny akama sy ny sekoly fanabeazana marenina rehetra eto Madagasikara satria tsy eto amin'ny akama ihany misy izany fa misy koa amin'ny toerakafa tahaka ny any Antsirabe, Fianaratsoa, Masinga, Diego, Morondava. Zay zany miezaka hampiroborobo izany teny tanana izany. Ary izahay eto amin'ny akama manokana dia mandray olona tsisy fandraisana amin'ny marenina koa fa te hianatra teny tanana fotsiny dia tonga eto mianatra teny tanana tahaka an'ireo mpianatra langue française, anglaise sy ny sisa dia tahaka izany koa nataona eto mampianatra teny tanana. Ary araka voalaza ny filohan'ny FMSA teo moa zany dia efa misy autolorana certificat zareo reny. Miezaka zany aloha hatramin'izao ampandroso ampiroborobo ilay teny tanana satria ny tanjon'ity lohahevitra ty raha teo dia hoe fampiroboroboana ny fiarahamoniny marenina. Androany moa nanolorana mara-pahaizana ho an'ireo mpandika teny efa menada na vita fiofanana ho mpandika teny. Somary verilanja amin'izao ny fitiavana vaky boky amin'izao fotoana izao izay mampiroborobo tanteraka ny tontolo nomerika. Mbola hafa mihitsy anefa izany hoe mitazona boky eo am-pelantanana izany ary dia anisan'ny loharanom-pahalalana tovositsiritra tokoa ny boky. Araka izany dia mbola tena manana ny toerany ny boky sy ny gazety boky ary ny gazety isan-karazany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Marina Andriatsoavy eo amin'ny fiony Ando Miaratiana sy Rindran'ny Sary ny tahiry ny aina. Na dia mirona kokoa amin'ny fampiasana ny internet sy ny finday avolenta azy isika ankehitriny dia mbola mandona kokoa ny saina sy ny fonom-pamaky ny boky azo raisin-tanana sy avadibadika araka ny fanadihadiana nataon'ny siantifika avy amin'ny Université n'Arizona any États-Unis. Tsy ny masy fotsiny mantsy no mitadidy izay voarakitry ny boky fa miasa avokoa ny taova am-pitsapana rehetra araka ity fanadihadiana ity. Manampy ny mpamaky
andray sy tany izay voarakitra ohatra ny fofon'ny boky sy ny feon'ny pejy avadibadika. Resy lahatra amin'izay mbola maha-manandanja ny boky izay ny orinasa Maison Édition ka nanapa-kevitra ny amerina moka indray ny gazety boky ny magazine. Hafa ihany no hoe zavatra afaka tsapaitanana ary na nyreny toerana faritra eraky Madagasikara rehetra izay heverina fa tsy mbola misy ny internet arany dia afaka ho kitihana izany io magazine izany avokoa ary anatin'izany fiveran'izany no mahatonga antsika hoe te hamerina anazy eny fa na dia tsy digital ilaina ihany le manana an'ilay archive les références no hoe tsy nafinaritra ny zavatra natao taloha ary natonga ny zao firenena rehetrarehetra izao no mampiroborobo anazy dia tavy amin'ny alalan'ny stylo sy ny taratasy ary ao anatin'izany ihany koa ny zavatra misoratra dia mitoetra dia ao anatin'izay ny zavatra ezahana voizina ao anatin'ilay izy nefa ihany koa ankoatran'izay ekeny misy ihany koa nefa le digital afahandreo namantsika rehetrarehetra izay any ivelany vao diaspora malagasy rehetrarehetra eo ahita an'izany hoe inona zany opportunité tao Madagasikara zany afahan'zareo ireo malala an'izany. Tamin'ny taona 1979 no nivoahan'izy voalohany ka maro tamin'ireo olo-malaza sy manana toerany amin'izany no efa nandrakotra ny foniny sy namoaka hevitra tao anatin'izany. Isan'izany ny filoha Marika Ravalomanana. Voaterina ato anefa ny famoahana ny magazine tamin'ny taona 7 rehefa avy namoaka ny laharana 510. Ny fanabeazana amin'ny lafiny rehetra no foto-kevin-dehibe iodina n'ireo karazan-dahatsoratra azo vakiana ao anatiny ny magazine. Ny New Magazine aloha dia mifototra indrindra amin'ny fanabeazana izany hoe misy ny lahatsoratra tena natokana mihitsy ho an'ny fanabeazana rano fotsiny fa ao anatin'ireo karazana lahatsoratra hafa ihany koa izay mety hoe miresaka fahasalamana, miresaka momba ny fitaterana, miresaka momba ny biby fiompy sy maro isan-karazany dia ahitana taratra an'izay resaka izay momba an'izay hoe fanabeazan'izay foana. Ny antony dia satria ilaina anjara asany rehetrarehetra izany fanabeazana izany fa ary anjara asan'ny mpanao gazety ihany koa. Raha misy krizy anankiray nateraky ny valanaretiny iny dia ny krizy teo amin'ny sehatra ny fanabeazana satria ny ankizy tapatapaka ny fianarany tsy vita hatramin'ny farany ny fandaharam-pampianarana. Isan'ny manampy ny ankizy manatevina ny fahalalany ny famakiana boky. Tanjon'ny magazine ihany koa izay hoe afaka manolotra boky misy antotan-kevitra, misy soratra manan-danja fa tsy vitan'ilay soratra ihany fa ny sary ihany koa. Ny sary dia nezahana anaitaitra mahafinaritra bebe loko sy isan-karazany tahaka izay koa ny olona izay mandray anjara amin'ny fanadihadihana natao tao anatin'ny magazine sy izay mbola ho atao rehetra amin'ny ariana natao olona isan-karazany avy amina firehana isan-karazany amin'ny miasa amina sehatra isan-karazany mba misy hevitra maro lafy no voarain'ny mpamaky fa tsy hoe hevitra tokana manatevina ny fahalalana ankapobeny izany. Izay no isan'ny tena tanjona lehibe amin'ny magazine. Azo lazaina ho sehatra na fitaovana iray ivelaran'ny mpanakanto ihany koa ity gazety boky ity. Tsikaritra izany amin'ny fampahafantarana mpanakanto iray sy ny mombamomba azy. Zaho no laharana 000 tamin'ny New Magazine teraka izany hoe teraka niaraka tamin'ny New Magazine nisintaka i New Magazine nandritra ny fotoana maromaro dia velona indray izy zao dia velona indray koa zany. Boky tohitona dia mitoetra raha ohatra zany ka mijery le New Magazine numéro rehetrarehetra izay mipoitra teo dia samy manembonembona daholo eny tamin'izay zao na le artiste zany na ny mpamaky dia mahita zavatra ianteherana sy hoe manamarika azy tao anatin'ireny boky ireny izany hoe mitahiry kolotsaina ary mampita ny kolotsaina afahandrehetra manana sordalana entin'ny miatrika indray ny hoavy na le efa teo zany ho an'ny hoaviny na le mbola tsy eo hoe ay ohatr'izao zany nataon'ity olo ity taloha mba mahafantatra ny tantarany bodo izy ohatra rehefa mamaky an'ity dia mety hoe miteny zavatra kely mitarika kely azy amin'ny zavatra mety hoe tsaratsara azy ny andraisana anjara anaty sehatra fampandrosoana firenena. Omaly zoma 7 ny volana Septambra
no namoana indray ny New Magazine tamin'ny fomba ofisialy ary mitondra ny larana raiky amin'ny 50 amzato zany. Atreto aloha dia isaky ny 2 volana no ivoahany amin'izao famerenana azy izao indray. Ny olon-drehetra ny antefany na kely na lehibe satria isan-karazany ireo loha-hevitra resahanao toy ny fahasalamana, ny fandraharana, ny lamody sy ny atsaran-tare, ny kolotsaina sy ny maro hafa. Matetika moa ny vaovao ratsy hatrany no mitobaka sy mitana ny sainy maro. Saingy tanjo ny ekipa ny mais édition kosa ny anolotra latsoratra miabo hatrany ho an'ny mpamaky ny New Magazine. Ho tanteraina ny 24 ny volana oktobra izao ny fifidianana ny birao andrafitra ny olafitra ny mpanao gazety na ny OJM manirana nosy. Mbola manana hatramin'ny 24 ny volana septambra izao araka izany ny mpifaninana ametraka ny antotan-taratasy ny an-tanimena. Marina fa tsy maintsy mahafeno 7 ny mpikambana anaty listra atolotra ireo irosaka hofidiana. Ireo taratasy fangatahana feno ihany no azo raisina. Izay hoe tokony ho hita ao anatin'ny lohalistra sy ny filoha lefitra tompo-toerana sy ny filoha lefitra mpisolo-toerana, ny mpanolotsaina sy ny mpisolon'ny toerany. Tokony ho hita ao ihany koa ny taratasy fanamarinana arakasa na ny attestation de travail sy ny taratasy fanamarinana ny fandoavana ny antotabola 10 tapitrisa ariary. Ny 24 ny volana septambra kosa no amoana ny listra ny afaka mirotsaka ary ho tanteraina ny 30 hatramin'ny 24 ny volana oktobra ny fampelezan-kevitra. La fomba vao afa-tanteraka kosa indray dia mbola tsy milamina hatramin'izao ilay rahatany izay nifandroitan'ny mponina sy ny mpividy izany. Androany dia nitondra fanazavana makasika ny fahazahoany io ara-dalàna ilay renim-pianakaviana izay nividin'ny tany nambarany fa inina fafazana lainga ny mponina mba isankanana ny fanondrenana ny tiana tao. Germain Omenjanary, Andry Rakoto Malala. Ny taona 2014 no nisy ny fampivarotana tandry teo amin'ny tirem-pianakaviana ety sy ny sentemada. Nisy ny didi-pitsarana mazava sy taratasy mazava fa izy no tompon'ny tandry tamin'ny alalan'ny fampivarotana. Misy olana nefa io toeran'io amin'izao satria nataon'ireo mponina manodidina ho fametrahana fiara izany. Mikasa anangana trano amin'ny toeran'io anefa itirem-pianakaviana ety ankehitriny saingy misy misakana izany ka mahatonga ny fivorin'ireo mponina teny antoerany ny ombon-kevitra ny amin'ny anakanana izany. Mazava ho izy ny taratasy eto am-pelatananay milaza fa azy ny tany. Na ny commune na ny fitsarana na ny seimady efa nanome alalana anay avokoa araky ny acte de vente izay apelatananay sy ny juridika eo apelatananay. Ny taratasinay tompoko dia mazava ny fanananay ny tany ary nanazava ny seimady fa hoe tsy lalana io fa hatreto ka hatreto ny lalana amin'io. Nanaiky anefa zay no ny fiarahamonina hoe anome lalana handehana ny mpandeha tongotra mandehana ny mpandeha tomobile. Mbola tsy ekena ihany ny anaovana zavatra eo ka noho izany dia nandefa fangatahana any amin'ny commune indray izahay amin'izao fotoana izao zay tsy nisy valiny hatreto ka fa hoe amin'ny herinandro ambony no milaza ny hidiny eny ny seimady satria efa nandray vady tany zay no ny zava-misy eo amin'ny tanàna io. Misy olona ambony zay mitady ny tombotsoany ka ny anay no tiany ho alaina. Misy olona ambony manana tombotsoa manokana amin'ny tsy fahafahany maka io tany io ho iatrany ny namarany no mafisiny fa tsy misy velively ny fikasany anakana lalam-bahoaka izay ininy ireo olona ireo ahely mba tsy azahoany ity toerana ity. Tsy barazy ny lalany mihitsy zay zahay efa nanao fandaminana tamin'izareo fa manome lalana fa ohatrany misy tombotsoan'olona manokana zay arovany sasany olombitsy sasatsasany zany no arovana ao anatin'io zavatra io satria ahoana moa no hanomezana ihany taninay azy na dia ina misy tany angamanareo efa tena nahita hoe atao parkinina fotsiny le tany nefa ao anatiny taninay zany zavatra zany mahagaga nefany fa tsy mahafaka tsy anisaky ny azy nefa reo angamba hitanareo hoe trano be mijoalajoala daholo misy tafiditra ao anatin'io le tany. Tokony hifanaraka, tokony hifanaja satria tamin'ny fotoana zay natongavana teny atoerana dia nilaza reo olona reo fa hoe vehivavy ianao raha mavita an'io. Antsoava araka izany no ataon'ny tirem-pianakaviana ity amin'ireo mponina eny an-toerana manoloana ny mba hifandaminana mahakasika ity raharaha ity.
nambarany ary namafisiny fa lainga ny filazan'ireo olombitsy fa mikasa anakana ny lalam-bahoaka ny tenany ka mahatonga ireo mponina eny an-toerana isaka ny fanorenana trano izay hokasainy atao amin'ny toerana izay novidiny io. Ny vaovaon'ny fitaterana dia nifandona tamina camion lehibe iray tetsy Ambohitsivalana lalam-pirenena faharoa ny fiara fitaterana bus classe iray. Raha ny fantatra dia tapaka isatra ity bus classe vaovao ity hita eto Antananarivo renivohitra. Raha tsy ahivana ny faharoa ny volana aogositra teo nanomboka ny asa ny bus classe ary araka ny didy munisipaly 2.90 bara CUA bara 1.24 dia efa nandalo fankatoavana ara-teknika ireo fiara bus classe ireo no sady efa nandalo fitsiriana rehetra na ny visite de conformité. Tsy maintsy mandalo amin'ny dingana io ary mahazo fankatoavana amin'ny komity sy mpitandro ny filaminana vao afaka miasa. Nahavariana tamin'ity trango ity anefa dia tsy ampy 2 volana akory dia nisy olana ara-teknika sady ny bus classe ka izao sendra ny loza izao. Eo amin'izay lafa vaovao izay hatrany dia nitrangana loza ampifamoivoizana ny maraina teo teny amin'ny lalam-pirenena fa 520 miala kely ny vohiparary fiara be roa no nifandona tamin'izany, ny iray camion kely, ny iray kosa semi remorque. Potika tanteraka ireo fiara ireo tsy nisy kosa nefa ny ainana fohy raha ny loharanom-bavao saingy efa nalefeny amin'ny hopitaly kosa ny mpamily ilay camion kely. Ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray ary dia naneho ny alahelo sy ny fahadisom-panantenany ny mpiangaly ny taranja bodybuilding eto Madagasikara. Tokony hiatrika fifaninanana maneran-tany izy ireo saingy nipetraka olana fa tsy vahaolana indray ny fanjakana mandraka androany. Asinandria Malala, Andrakoto Malala. Efa vonina avokoa ireo solo-tenantsika malagasy amin'ny lalao maneran-tany amin'ny taranja bodybuilding. Olana goavana nefa tsy fahazoan-dalana andeha hivoaka Madagasikara ka izay no antony ampiantsoana izy ireo mpanao gazety. Fa rehefa fotony mandeha hita daholo rehetra rehetra sady izy angataka amin'ny filoham-pirenena ohatran'ny fanao fédération rehetra rehetra hoe atao sekory ny filoham-pirenena zay vo rarahin'olona fa le ministre zany atao inony zay ny zavatra tena ambara hoe zay tokony miainga le 29 mody atao volina ny prétexte nefany mifangatana hatramin'izay fa depuis 12 juillet hatramin'ny 9 septambra fandroany zay mangataka tsisy resaka na ny kely dia andro maraina vao miteny tsisy volina nefa ny volina commercial tsy misy fa rehefa sportif décret ny mbola tsy nialy raha tsy diso zay hoe ny sportif afaka mivoaka afaka miverina fa tsisy resaka mihitsy hatramin'izao 29 zay ny tokony miala tsy mbola misy ny subvention tsisy frais tsisy accommodation zay misy valy mandeha tsisy resaka mampalahelo le akizy nefa nyzay andeha hoany tsy hoan'ny tenana irery fa hiady hoan'ny tanindrazana ary zay tsy mbola nadiso fanantenana indray mandeha tsy maintsy misy zavatra foana hoentina hoe mody tsy hoe tonga any zay dia andany vola mpanjakana fa zay misy antony andalana ihany mifanomanana andreo atletareo isan'andro reo misakafo inenina farafakeliny ny protéine hoanindreo 2,5 millions minimum par mois ny fotoana very amindreo efa misy fanomanana 2 ans 3 ans 4 ans zany rehetrarehetra zany tsisy tsy vakiny tompona andraikitra aloha hoe avelao fa tsisy raha raitsika zay kako anteny amin'zareo nefa nrehefa aveo mitondra mody le akizy zay vo reharehan'ny Madagasikara tsy haiko hoe asa ona ny fomba anina fa zay ro ngambany faraka nireo koronay mangataka amin'ny filoham-pirenena. Tsara moa ny manamarika fa ho tanterahana ny voalohany hatramin'ny fafito ny volana oktobra ho avy zao an-taksa Ouzbekistan ny fiadinany amboara eran-tany eo amin'ny taranja bodybuilding. Raha tsy ahivina dia tsy vao izao ihany ny mpitondra fanjakana no namorona olana tahaka izao ka amin'ny ora farany hatrany vao mameva olana ahafahana mpisehoseho amin'ny alarany serasera. Raha tsy laza fotsiny tamin'ny lalao olimpika faranteo tamin'ny ora farany vao nanome vahaolana ny fitondrana tahaka izany ihany koa tamin'ny raharaha Eulalie Faravavy tamin'ny ora farany tahaka izany ihany koa vao nomena vahaolana ny mahery fony ny firenena ka tsy mahagaga raha ho ratsy hatrany ny vokatra entondreo atleta malagasy mody atanindrazana.
eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia niona tao amin'ny lapam-panjakana tao BENIN ny filoham-pirenena sy ny lehibe ny mpanohitra misy moa nidinika ny fanaovany rotonta tamin'izany mamintana amintsika ny andindinina izay vaovao izay Ando Maratina sy Andrakoto Malala. Le président Patrice Talon a reçu mercredi au palais présidentiel de Cotonou. Dimy taona tsy aorina no raisin'ny filoham-pirenena ao BENIN Patrice Talon tao amin'ny lapam-panjakana Cotonou ny filoha teo aloha ny tantana ny firenena Thomas Boniai tamin'ny tsy herinandro ity fionana izay nanamafy ny fifandraisana sady mariky ny sy ny fitonena eo amin'ny rotonta amin'ny mampanohitra sy ny fitondrana. Naharitra ora iray ny fionan'ny rotonta toa tsy tantaratra tao anatin'izany mihitsy anefa ny tsy fifankazahoana teo amin'izy ireo. Ny bana nandritra ity fionana ity ny fangatana nataon'ny filoha teo aloha amin'ny amoana ireo gadra politika sy noho ny faneho-kevitra. Ratsaiviny nisy ny disadisa teo amin'izy ireo indrindra taoriny ny fifidianana natao tany an-toerana. Tranga izay natonga ny filoha beniniana teo aloha nandao ity firenena ity taoriny ny fifidianana solombavam-bahoaka izay nambarany fa tsy ara-dalàna. Niteraka krizy ny afara tamin'ny fihetsiketsehana naharatrana sy nahafatesan'olona izany. Efa nisy ny fotoana nampionana azy ireo ny taona 2012 asaingy tsy tonga nanatrika izany ny filoha teo aloha Boniai. Nienjana indray ny tady teo amin'ny rotonta nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo izay nahazo ny filoha Talon isambato mihoatra ny 420. Cette rencontre, selon plusieurs, est le signe d'un possible apaisement entre le pouvoir et l'opposition. Nanao fanambarana androany ny RMDM faritra Boeny fa efa vona tanteraka izy ireo amin'ny fandraisana ny fivoriam-ben'ny RMDM izay ho tanterahina any an-toerana ny 15 ny volana Oktobra izao. Samy mamonjy MBS Mahajanga. Nanao fanambarana androany teo ny otrehany mpanao gazety ny RMDM faritra Boeny miaraka amin'ny tanora ny RMDM faritra Boeny ihany koa. Fanambarana izay makasika indrindra ny fandraisana anireo délégation avy amin'ny RMDM FIB ny 10 Oktobra ho avy izao. Vonina andray azin'izy ireo ny RMDM faritra Boeny araka ny nambara teto. Hamana mafy ny tenin'ny président zay zany tenako ny antony natongavany eto manko dia izy fa voalazany eo zay fanamafisana ny fivoriana amin'ny 15 Oktobra izao. Ka manentana zany atsika tanora eto amin'ny fatrany Boeny mba hanatrika izany fivoriam-be zany ataon'ny RMDM eto Mazinga zany satria tonga eto ireo bureau national avy any Antananarivo eo zany ahafantaratsika ny zavatra misy fa tsika zany raha ohatra tantarana fotsiny angamba mety hoe marina ve sa tsy marina fa atsika samy mahita eto efa linina ny vahoaka mikasika ny zavatra misy ataon'ny fitoranam-panjakana amin'izao. Ka izany nahatonga ana eto manentanareo tanora namana mba hitsangana amin'ny 15 Oktobra io fa efa tongotra miandakana izy ity zavatra ataon'ny président amintsika miteny izao. Ka izay zany makasitraka koa zany anareo ray aman-dreny koa zany zay tonga eto amin'ny fivorenana androany io mba nagnazavazava ny mikasika ny zavatra zay. Tsotra tompoko. Raha vany Mahajanga isika tamin'ny vaovao iny dia ho any Manakarakosi indray dia mikatso tanteraka ny fiodinan-drarao amin'ny commune ambanivohitra AMPASIMANJEVA amin'ny distrika ny Manakara amin'izao fotoana izao noho ny disadisa misy eo amin'ny ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ary ny ben'ny tanàna lefitra. Fangisa Joselito MBS Manakara. Tsisy raha manjary raha ny fitantanana ny commune ambanivolo AMPASIMANJEVA ato agnatin'ny distrika ny Manakara noho ny disadisa misy eo amin'ny nga ben'ny tanàna Botsero Manuelson etsy andaniny sy ireo mpanolotsaina ny tanàna miaraka amin'ireo ben'ny tanàna lefitra ny ankilany. Fagnaparapahefana tsy fagnazana ny mpiara-miasa herisetra ary raha matahora tao ny nga ben'ny tanàna no fotsiny ny olana eto. Ka taoren'ireo dingana maro zay fanataon'ireto mpiara-miasa amin'ny nga ben'ny tanàna dia nampianso mpanao gazety ireto farany mba hitondrany ny fitarainana sy amoan'izy ireo an'izao Antsoavo izao. Antsoavo amin'ireo mpanamarapahefana isan'ambaratonga. Izahay mpanolotsaina sy ireo mpanatanteraka eto amin'ny commune AMPASIMANJEVA dia manao Antsoavo amin'ireo manapahefana rehetra isan'ambaratonga. Noho disadisa sy ireo olana izay tsy mety voavahatra amin'izao. Toy izao ary ireo olana misy teo amin'ny Andriamatoa Botsero Manuelson sy ny mpanolotsaina. Nivoaka ny didim-pisarana tamin'ny 17 Jolay 2024
tao amin'ny tribunal ambaratonga voalohany tao Manakara izay milaza ny tsy fahazoana andriamatoa Botsy miandraitra ny asa-panjakana mandritra 2 taona. Napakatra any amin'ny cour d'appel izy noho ny tsy fahafahapony tamin'ny didiny voaka. Ny olana nefa dia manao fanakorontanana ny mpiara-miasa rehetra ao no ataony. Profon'izany tamin'ny asabotsy 20 septambra 2024 teo izay nisy fisoratam-panambadiana nitanteraina tao amin'ny komina Ampasimandjeva. Nosakanany ny fanatanterana izany na dia mangavy mafy taminy aza ireo mpivady voasoratra. Izany dia nitarika ny fanakatonana andriamatoa Botsy ankeriny ny fanalahidiny birao komina rehetra na dia miala maina ka dia niala maina ny mpisoratra. Ka noho izany tompo dia matahotra izay rehetra niditra amin'ny birao io raha tsy misy ny fandaminana. Verihevitra izahay izany rehetra izany satria ny fampandrosoana ny tokony atao kanefa adilava no hita efa mandray ireo adilava no hita eseko. Efa nandray ireo mpanjaka tamin'ny fandaminana nefa tsy misy vokany. Izany rehetra izany tompony anaovana anso avo amin'ireo manam-pahefana rehetra mba izerekaiky ny olana eo amin'ny komina misy anay ity. Araka izany dia efa nentina teo anatrehan'ny iray aman-dreny ara-drazana ity raharaha ity. Saingy tsy nisy vokany zany satria ny fitsarana ara-panjakana no teom-piteny farany amin'izao rehetrarehetra izao. Mikasy tanteraka koa ny fampandehanan-draharaha eto Ampasimandjeva noho io rehetrarehetra izay voalaza io. Mipetraka ny fanontaniana eto, inona ihany ary no andrasana amin'ireo solotenan'ny ministeran'ny atany ety amin'ny faritra. Izery sy hitaza-posiny ny toedraraha tahaka izao ve ka tsy ho say indraindraikitra dia mbola ny fanaparam-pahefana foana ve zany no anjaka eto Madagasikara. Anao ahoana ny hoavy ny tanànan'Ampasimandjeva sy ny vahoaka mila asa ao amin'ny komina. Takina sy andrasatsika ny valiny zany rehetrarehetra zany. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fitantanana tanàna izay hatrany dia nitokana sy ny lanja sora-baventy nitaky ny fialan'ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Betsinjakatoly ary faharoa ny mpanolontsaina sy ny onivon'ity komina ity tsy voahaja ny izy ny mpiasa tsy mbola nisitraka karama izy ireo tsy mbola nisy ihany koa ny fivorian'ny mpanolontsain'ny tanàna ka antony anaovan'izy ireo izao fitakiana izao mahakasika indrindra ny fanoloana ny mpitantana ny tanàna izao. Lafim-baovao mahakasika ny fitakiana nosy malagasy dia nitsangana androany ny vovonana tanora nasionaly nosy malagasy na ny BENIN izany. Ity vovonana ity moa dia anisan'ny mitaky ny famerenana ireo nosy malagasy izay bodony frantsay. Asinandria malala tahiriny aina. Miantso ny mpanao lalàna malagasy hitsangana anohiditra ny tsirariny ataon'ireo parlementaire frantsay ny vovonana BENIN. Ankoatra ny fitakiana izy ireo ny joroan'ny mpanao lalàna malagasy izay dia miantso ny filohan'ny repoblika amoaka didim-panjakana izay manambara fa any Madagasikara ireo nosy malagasy bodony ny frantsay ireo. Dia miangavy anao Andriamatoa filoha, miangavy ny Assemblée nationale, miangavy ny Sénat mba hoe hiomana amoaka didy, amoaka lalàna, amoaka didim-pitondrana décret zany a mombandreo nosy ireo milaza fa atsika mariny ireo na momba ny anaran'ireo nosy ireo a na ny hoavindreo nosy ireo a na ny zavatra ataontsika eo a dia miangavy anareo zay amoaka didy satria ny tsika no mitombona fa ny didy rehetrarehetra araka ny lalàna io a fa ny didy rehetrarehetra zay navoaka ny frantsay a dia didy foana tsy misy bazy na kely varavety ary zao tontolo zao dia miandry atsika ary afaka manamafy ny didy zay avoaka atsika. Nambaran'ny filoha lefitry ny tanora BENIN kosa fa ny firaisankina ny malagasy any dia anisan'ny fitaovana iray lehibe afahana miala amin'izao fanjanana vaovao ataon'ny frantsay izao. Faharoa eto zany dia miantso ny vahoaka malagasy ray manontolo hirahina satria fampandraisana anjara ny tsirairay no hany hery havitantsika zavatra satria ny ady atao dia miady amin'ny atao hoe firenena frantsay. Io firenena frantsay io tsy hoe akory hoe président Macron na hoe président iza no ifandimby eo fa ny Sénat sy ny assemblée ny frantsay mihitsy no manao lalàna sy tehanery ny vahoaka ny aty amintsika aty hoe ho anazy lay arena atsika misy aty amin'ny Madagasikara. Zay zany no ady tokony ataontsika tanora indrindra fa itsika ray manontolo hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra tadio fa nosy malagasy manomboka zao tokony apetraksika ao anatin'ny fotsika mihitsy hoe rehefa miteny zany tatombontsoa ho an'ny Madagasikara tsy Madagasikara nosy Madagasikara irery ihany no eritreretina fa hoe nosy malagasy ray manontolo
ao anatin'izany tanisana reo nosy malagasy ohatra ny nosambatra sy ny rehetrarehetra toy ny nosy sainte marie nosy be ao anatiny io natao hoe firenena malagasy fa tsy hoe madagasikara rery ihany. Naseho ampampiamasoandroany moa ny tanora VNNM ka filoha mitarika izany i Johnny Paul Andrianjakatiana. Etsika marana ny vavao ary amin'izao alina izao dia andeha ho fidinina aminao ato anatin'ny ity fanadihadiana manaraka ity ny teboka ny votra tao anatin'ny fandaharana sahila zao. Andry sy Andry Rakotomalala. Fototra iray lehibe miteraka tsy fitezana maro eto amin'ny firenena ka mahatonga ny firenena latsakankady ny olana sy ny krizy ara-pifidianana teto Madagasikara izay sady tsy mangarahara no tsy ara-dalàna hoy ny mpitondra teny ny tanora RMDM. Tsy vitany efa mikorosofana ny firenena fa mbola tsy atokisany firenena hafa ihany koa raha ny fanazavana. Mahantra ny firenena mitotongana ny fahefamividiny vahoaka malagasy satria raha tsy karakara ny fametrahana olona ny tantana ny firenena any amin'ny resaka fifidianana zany no teneniko eto satria ny fifidianana tsy ara-dalàna ny fifidianana nisy teto lany tamin'ny fomba tsy ara-dalàna ny mpitondra misy eto hanika ny rehetra mieritreritra ny tondra ny heviny hampandrosoana ny firenena dia lasa somary sadaikatra hoe sao tsy maro toerana io mpitondra misy amin'izao io dia tena taratry zany tsy maro toerana ny fitondrana satria tsy misy ny fampandrosoana azo tsapaitanana tao arinany fifidianana zany dia efa hita fa vao vita ny fifidianana dia efa nandeha ny rosady nakany amin'ny fitotonganana ny arikarena satria maro ny firenena tsy natoky any Madagasikara. Talohany nisy mpitondra teto amin'ny tany sy ny firenena ny mpitondra no anatonana n'ilay firenena matsovoly fa amin'izao ny mpitondra fanjakana no mandeha miditra braon'olona mitrosa. Isan'ny teraka resabe teto amintsika tato anatin'ny herinandro izao ny mahakasika ilay tetikasa teleferika no mafisiny teo anify ny tanora RMDM fa mila fankakevitra sy fifanarahana miainga eny fotony no ahafahana mandray fanapa-kevitra goavana tahaka izany fa tsy vitan'ny fisehosehoana fotsiny ihany aka ny rehetra avy eo no mizaka ny vokany. Le projet téléphérique zany raha tena resahana dia tsy ilain'ny any midongy atsimo tsy ilain'ny miatsa be alana io zay lalana nandalovan'ny filoham-pirenena hoe misy lalana amina kilometatra maro tompoko mandra-pahatongany Diego potika ravy mba ny consultena ve ny hevitry ny olona avy any amin'ireny faritra reny hoe alao aloha ny lalana simba be da be manao fitaraina anao mitambajotra tserasera ao hoe amboary ny erain'izao amboary ny erain'izao fa ny valim-panontaniana ny valikafatra avy any amin'ny fitondram-panjakana ho anareo mitaraina ny fanamboarana ndreny erainy isan-karazan-dreny teleferika iza no andeha amin'le teleferika ianareo any katsepy any midongy atsimo ianareo be lalana isika le ponina tsirabe tsy isika tsy sotry ny andeha amin'izany saranga amin'ny olona manahoana ataovy tatitra mazava tsara aminay tanora dia mila zavatra ifanarahana aminay tanora ny fandrafetana sy fanaovana zavatra eto amin'ny tany sy ny firenena manomboka eto dia mifampitantana ny tanora maro anisy andoda tabatra ho an'izay mbola mieritreritra ny tondra ihany koa dia efa mampatsiasa ady zahay eto hoe tsy anaiky izahay hoe zavatra tsy araky ny filanay no anaovanareo poerapoera. Ankoatra ireo voalaza tetsy ambony lafin-javatra maro no voaresaka tao anatiny ity fandaharana ity dia ohatra ny mahakasika ny tanora sy ny politika sy ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny mihitsy. Apaseviko kely ianao fa mbola afaka arahinao rahampitso ny famerenana manontolo ny fandaharana sahindy iarahana amin'ny mpitondra teny tanora RMDM fa hoarahinao rehefa avy eo kosa ny fandaharana Global News aorian'izay ny ahoana marina ny horonan-tsary hoarahinao amin'ny androany dia mitondra ny lohateny hoe Bad Country. Izay no mamarana tanteraka ny fotoana ny fampalalam-bavao tamin'izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny sampana fampalalam-bavao ny MBS fahita lavitra mamy fotoana anao amin'ny alatsinainy amin'ny fitora sy sasany indray mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompo kilasy tompoko vavy.